Misaotra ny tompo Jesosy foana isika satria ny antom-pahitantsika sy ny antom-pahafantarantsika ny antom-pisiantsika, ny antom-pahalalana zavatra rehetra mifandraika amin'izany ety amin'ity zao tontolo izao ity, mari-pahafantarana any anaty ny tompo Jesosy no mampafantatra ny soratra masina dia avy amin'ny avokoa, dia manome voninahitra an'Andriamanitra tsy tofoana isika amin'ny zavatra rehetra izay ambarantsika. Maninona no miteny an'izany? Miteny an'izany satria isika dia mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Jeux Olympiques. Efa nitondrantsika resaka teto, fanazavana teto, nanaovantsika direkta ny momba an'ilay Jeux Olympiques fa misy zavatra izay verenantsika tsindriana sy ampahafantarina zaraina fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsy toa atao anatin'ity sary sy feo ity. Ny zanak'Israely rehefa niodikodina izy tany an'efitra, niodikodina dia fantatsika rehetra fa misy ny présence ny andriafo tamin'ny alina ary andro rahona amin'ny atoandro. Dia izay fiodikodinana izay ny résultat an'izay tsisy tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israël malgré hoe nisy an'izay présence an'Andriamanitra tsy toy izay tamin'ny alalan'ny andriafo sy andro rahona, fa i Josua sy Kaleba ihany no tafiditra ny tany Kanana. Isika amin'izao vanim-potoana ny Jeux Olympiques izao dia manome an'izay kisary izay ny zavatra misy. Ary tsy voandroantsika no ny teny fa ny devoly dia mpangalatahaka, ny devoly dia mpanao plagiat, usurpateur, mpandroba sy ny sisa rehetrarehetra amin'ny fakatahaka, usurpateur. Dia amin'ny mahapakatahaka izay ny devoly satria izy dia se référé amin'Andriamanitra tsy tofoana, te hilahatra amin'Andriamanitra tsy tofoana, te ampiseho an'izay défi izay izy amin'izay rehetra ataony. Tiako no mizara amintsika androany fa ao anatin'ity resaka Jeux Olympiques ity dia rahantsika mahita fa misy an'ilay ballon flottant izay mikarakterize, misymbolize ny afo tsy mety maty, ilay afo olympique. Dia io afo tsy mety maty io ilay ballon flottant io miara-mahita isika fa amin'ny alina izy miredareda be mihitsy. Andry afo, zay le usurpation, zay le plagiat, zay le esprit te hilahatra amin'Andriamanitra foana. Amin'ny atoandro izy misy lelafy ihany fa ny présence ny setroka ny betsaka kokoa, ilay rahona, setroka dia mendrika rahona. Azonao angamba ny tinambara hoe tsy mitsahatra mihitsy ny démonia, ilay esprit tsy mangina mihitsy fa te hilahatra amin'Andriamanitra tsy toa foana, hoe raha nitarika ny zanak'Israely Andriamanitra tsy toa tamin'ny andriafo sy andro rahona, niodikodina tany anefitra ny zanak'Israely, dia tsy mipetrapetra-potsiny ihany koa Satana fa présent, monsieur présenté foana izy, monsieur manifesté foana izy amin'ny alalan'ilay ballon flottant, andriafo amin'ny alina, andro rahona amin'ny atoandro. Dia ny zavatra misy dia miodikodina eto amin'ity planeta ity ho afo tsy mety maty io. Amin'ity taona ity izy eto a France, tamin'ny farany teo izy tany a Tokyo raha tsy diso dia amin'ny efa-taona ho avy indray izy dia ho any États-Unis. Dia miodikodina eto amin'ity planeta ity zao tontolo izao. Tsy misaina fiainana mandrakizay, tsy misaina sitrapon'Andriamanitra, tsy misaina zavatra ohatran'izany malgré ireny zavatra efa nisy tamin'ny ouverturen'ny Jeux Olympiques. Resaka abomination tamin'ny faratapony ny fanimbazivana zavatra isan-karazany ny rahantsika nahita teo ireny. Ka zay ny antom-pisaorantsika hoe misaotra an' Jesosy foana satria Andriamanitra tsy toa dia maneho amintsika foana ilay efipetsin'ny Satana monsieur manifesté, ary isika izay manana ny voalombokatry ny fananana velalala an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa amin'ny olona izany dia retirety, amin'ny olona izany dia borné isika, amin'ny olona izany dia fanatika, amin'ny olona dia tsy mahita fa tsy dia voly partout. Amaranako azy dia hoe raha mbola tsy conscient amin'izany zavatra zaraina izany ianao dia miala tsiny ahiteny fa misy dity, misy lakôlo ny masonao, mila ody maso, mila fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy, dia Jesosy Kristy manisy ody maso anao ahafahanao mamantatra an'izany face caché ambadiky ny zavatra rehetrarehetra misy ety amin'ity zao tontolo izao ity zany. Izay isin'ilay esprit
ny demonia ao ambadika avokoa. Zay no zaraiko aminao sy mba nampahafantariko anao anio raha se manifester Andriamanitra tsy toa niseho izy tamin'ny alalan'ny andriafo sy andry rahona tany anefitra niaraka tamin'ny zanak'Israely tamin'ny toerana rehetra nitobiny izy ireo sy nifindrafindrany izy ireo toerana niaraka tamin'ny tranolay fiaonana dia tsy mipetrapetra-potsiny ihany koa ny demonia fa 4 taona mahery lasa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay nisy ny famonjena Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia miseho manifester foana ny fanaratsy ary amin'ny alalan'ny Jeux Olympiques tena hoe mampiseho ny endriny mihitsy Satana andry afo amin'ny alina andro rahona amin'ny atoandro. Izay ilay flamme olympique, ilay ballon flottant hitatsika rehetra iny mirepresente ny demonia andry afo amin'ny alina andro rahona amin'ny atoandro. Tianao Jesosy mirary soa antsika rehetra.